Inarito klasy tovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity alina ity ary manasa antsika rehetra ao anatin'ny fandarana l'invité du jour satria fandarana izay tena ifantoka bebe kokoa ny tontolo ny toe-karena ny sosialy manoloana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tondrana vahaolana ihany koa amin'ny ity vesatry ny fiainana eto amintsika ity antony nanasantsika vahiny manokana hitondra famakafakana ary hitondra vahaolana ihany koa saika teknisianina avokoa moa ireto vahintsika ireto izy raha teo ihany koa moa dia sady mandrafitra ao anatin'ny CFKF ny vahintsika voalohany andriamatora samy manana faly import export moa tena afantarantsika azy efa nanolo-tsaina ministra tamin'ny fotoanandrony sy ankehitriny ihany koa izy moa no fondateur ny didy ary akoatran'izay ihany koa dia mametraka ny fampandrosoana eny fotony sy ny tontolo ambanivohitra miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary Andriamatora samy manana faly ary misaotranao nanaky nasain'ny fandarana ho amin'ity alina ity indrindra amin'ny mateknisiananao ihany koa efa nitsivoka teo ihany ny fanananao an'ilay agence pour le développement inclusif et durable satria anisan'ny tena secteur ananantsika potentiel be ihany koa zany resantsika zany misaotranao tompoko miarabanao ihany koa faly miarabanao namana Gasikara ary faly mijery ihany koa ny mpijery fahita lavitra rehetra ao amin'ny Real TV sy izay manaraka azy manerana an'izao tontolo izao. Mankasiraka tompoko teknisianina ihany koa ny vahintsika faharoa Andriamato Lanto Erika Randrianary Malala izay fantatritsika moa amin'ny mpikariko azy ny tontolon'ny fampandrosoana eto Madagasikara hitondra vahaolana ihany koa izy ho an'ny firenena miaraba tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary Raba indrindra tompoko ary misotranao ihany koa nanaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity. Faly miaraba ny Gasikara, faly miaraba mijery mino fa hitondra vahaolana izay afaka ahafahantsika saintsaina sy mety mampiarina ihany koa ny resadresakitsika androany. Mankasitraka indrindra tompoko asaiko apitay mantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany ary ho amin'izao alina izao ary everiko fa tena zava-dehibe ny fanekenareo fanasana ny antony dia zao ry izy mirala rehefa mijery zany tsika ny ataontsika hoe tableau de bord ireo karazana marijefo rehetrarehetra afana zany mijery ny situation Madagasikara androany dia azo sokajiana aloha fa tena hoe alerte mena avokoa na ny statistique zany na ny maro samihafa indrindra ny fiainam-bahoaka dia azo tarafina ao anatina fahasahiranana tsy fampino fa efa mividy sandam-bola mitotongana ny lalana ratsy ny fanabeazana tsy misy mandeha amin'izay laoniny zany rehetrarehetra zany no antony nanasako anareo ary isorako anareo tena hitondra vahaolantsika ato anatin'ny fandarana ao amin'ity alina ity mety ho lafin'ny teknika kely kanefa iresaka ihany koa mizavatra azony vahoaka ihany koa tsika satria tsy voatery olona nianatra avokoa moa zany no mijery ny fandarantsika ho amin'ity alina ity ny resaka ho resantsika voalohany tsy maintsy hidirantsika ny toe-karena ny sosialy ataoko mifamadibadika aloha zay amin'izay tsika rehetra zany samy mba mahazo ny anjarany raha ny fampidirana zay nataoko teo Andriamatoa faly izay fantatra ao tsara mihitsiny fa i Madagasikara dia hoe vocation agricole ny antony ny sehatra voalohany na ny secteur primaire ho isika dia ananatsika an'izay atao hoe potentiel izay sahirana nefa amin'ny malagasy androany manafatra nefa amin'ny malagasy androany eny fa hatramin'ireo voly izay ananatsika aza dia manafatra tsika iraha amin'izany ohatra ny vary ka raha miresaka amin'ity atao hoe tontolon'ny agriculture tsika tompoko inona no heverinareo fa tena olana misy sy sedrain'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao sedrain'ny Malagasy amin'izao fotoana izao tompoko tena manana olana ngezabe tsika satria ny araky ny teneninao teo hoe araky ny salanisa izay hita dia midina daholo ny niveau-na production midina manaraka an'izany koa ny niveau-ny exportation any amin'ny spéculation maro samihafa satria misedra olana ngezabe neny amin'ny tontolo ambanivohitra ny amin'ny tontolo famokarana
ny zavatra hita nefa tena olana angezabe de resaka rafitra hoe miady rery foana reo mpamokatra reo. Androany nefany ny concurrentsika na ny pays sasany efa misy ny fandaminana efa mananga ohatra hoe Maroc zao manangana an'izany atao hoe board zany tena misy firaisakina ny mpamokatra, misy firaisakina mpandraraha maro zay miatrika antsena resa-pirenena. Zany hoe Maroc ray manontolo mihitsy no miatrika fa tsy orinasa no miatrika. Inona ny antinao hoe miady samy rery sika tonga de mandraisa olana mihitsy miady samy rery ny tany malagasy ny antony ny antony mahatonga azy miady samy rery aloha zany de araky ny hitatsika zao hoe raha mamokatra izy mbola mamokatra amin'ny fombandrazana de fombandrazana le teneniko zany le fitaovana taloha ihany no ampiasaina, le fahalalana taloha ihany no ampiasaina ary ny tena mampalahelo nefany ny ady amin'ny fiovavan'ny toetrandro efa eo izy tsy afaka miady amin'izany. Eo ihany koa ny masomboly zay efa miantitra iny ihany mbola ampiasaina de mety tsy mamokatra. Ary ny tena mampalahelo androany rehefa samy misahirana dia mipetraka ny insécurité mba mivoatra de tsisy mazoto mamokatra tsony le olona satria zay volena kely de lasa mpangalatra daholo de lasa miady rery le olona de gagitsika hoe lasa misy ny exode rural be de be ny tonga tia andrenivohitra midina ho azy ny vokatra de gagitsika hoe na ny vidin'ny légume zao de lasa miakatra be na de eto andrenivohitra ty amin'ny toerana akaiky ny fambolena légume de tena lasa miakatra be nefa zavatra tsy tokony io zany ny voan'le prix an'ilay vidin'entana. Lanto zay ny resantsika anatin'le problématique mihitsy raha tena hoe miverina ifotony na ninona ny république voalohany tsika tsy nanana olana amin'io sehatra voaloha io tany amin'ny république faharoa sika mbola ny lamindamina ihany nisy karazana révolution kely mihitsy ny aza teto ny tamin'ny politique ankiboka inona tena hitanao fa olana androany tena miroapolo sy roa arivo tsika miresaka izay ambara foana fa ny 20 isan-jato 5 isan-jato malagasy de tany sa avokoa topoka. Sotrana mifanontaniana gasikara raha jerevantsika tokoa hoe ohatraohatry ny ahoana marina moa firafitry ny fambolena zany eto Madagasikara de ny velaran-tany aloha ny jerevana voalohany manahoana moa zany ny envergure na hoe ny sa iasandreo le mpambolitsika ireo de ny zavatra fantatra raha ny statistika farany fantatro de atsasaka hektara isaky ny fianakaviana no tany zany zay anana ny mpamboly io atsasaka hektara io raha ny endranay tsy anazy akory fa manao métayage izy zany ka raha atsasaka hektara isaky ny fianakaviana zany raha be indrindra zany ray taonina zany na mihoatra kely an'izay fotsiny no vokabary zany vokan'izy io raha resika hoe vary zany le izy ina vokatra zay voalohany zany de ny tantsa malagasy mamokatra mba anao autoconsommation mialatsiny zany hoe zay rehetrarehetra vokatra io de hoanina ny ankabeazana na ohatra raha n'izy hoe mivarotra izy satria mety hoe mila zavatra mba ilainy koa izy fa tsy hoe vary ihany manko amin'ny fiainana de rehefa amidiny de rehefa tonga indray ny période anankiray de tsy maintsy miverina mividy varinay zany reo le tatsa zay tokony amoky atsika ireo ka izay no mahatonga ny hoe 20 isan-jato ny malagasy mety hoe mpamokatra fa le 20 isan-jato tsy mavoky an'le 100 isan-jato de mitikodiny eo zany tsika raha ijery zavatra économique kokoa angamba na hoe zavatra tonga de azo-tsapahitanana aloha de hitantsika fa miakatra foana ny vidim-bary fa maninona miakatra ny vidim-bary tsotra be misy système aloha ny ao zay tokony amboarina hojerevantsika eo rehefa avy eo fa raha hiteny fotsiny hoe ny eto amintsika ny vary zany hatramin'izay de ny tantsany mamokatra azy nefa n'izy ny tena mahantra ny tantsany tena mahantra misy antony zany zay tiako resahana kely rehefa avy eo fa iverenako ihany iny rehefa eo fa misy inflation goavana zany indrindrandrindra amin'ny resaka sakafo eto amintsika ny akoatr'izay moa zany lalana mbola misy olana be mifamatotra amindreo le problème ny resantsika teo eo ny sécurité eo ny fampianarana eo ny fahasalamana rehefa avy eo zany hoadaditsika koa izy fa te misy slide kely anankiray zay voalohany eo tiako azavaina kely hoe ty slide ty zany de manambara hoe fitombon'ny arikarena fobena nomka tamin'ny taona 90
700 isaky ny ponina moa zany resantsika eto a ary karena zany isaky ny ponina zany hoe ohatrina ny arenan'ny forona de raha ohatra ka zaraina isaky ny ponina de manahoana zany de tamin'ny taona 700 izy a mbola tany amin'ny $800 tany a isan'olona zany amin'izao fotoana zao izy a manodidididina $500 zany hoe tsika zany ny nahantra foana nandritra an'izay fotoana zay ary na tonga an'izay raha hitantsika tsara io le courbe io zany de taony taona 20 taony taona 70 taony taona 2000 taony taona 10 zay crise politique nandalo crise foana zany tsika de midina foana zany io le arikarena fahobe isan'olona io a ary tsy mahagaga raha mbola mahantra tsika hatramin'izao satria isaky ny mba mety hoe misy fiakarany kely izy io raha malala moa zany fa tsy hoe zavatra vaovao zany de midina foana zany le izy isaky ny mba te akatra kely de misy crise de midina foana ny crise farany teo moa zany tsy crise politique fa crise amresaka santé tamin'ny taona 20 de midina ihany de mbola mahantra tsika amin'izao fotoana zao zany koa tsy midika hoe de azo atao excuse foana zay satria manko zay koa manko ny olana ka nisy covid de mbola eto ihany tsika amin'izao fotoana zao fa androany zay te zarazara zany mety hoe vahaolana mahakasika andrehetra rehetra eo raha ohatra ary ka hitondra an'izay ataontsika hoe vahaolana zay tsika ho an'ny tontolon'ny tantsasa satria bebe secteur mbola horesantsika izy mirahalahy androany zany inona no ataontsika hoe vahaolana akaiky indrindra io le à court terme zany a manao ahoana ny moyen terme manao ahoana ny à long terme zany satria androany aloha le vahoaka mahatsapa hoe lafo be mifidim-bary androany vahoaka mahatsapa fa hoe sahiran'izay raha mihinan'iny 3 isan'andro lasa indroa isan'andro a ka zay ny ilazako hoe manana zay vahaolan'izay ve nareo a ny akaiky indrindra ny eo atonony a sy ny lavitra izaka mihitsy ny tompoko tonga de atsy am'lato ihany loatra ka zay fanontanianao zay mihitsy ny olana eto amintsika azavaiko mantenenako hoe olana eto amintsika hatramin'izay mpitondra rehetrarehetra zay mifanesy zany a de le andro any no tena problème ny zareo miakatra be mividim-bary inona ny vahaolana ny vidim-bary miakatra be io ary ny vahaolana zay nentina hatramin'izay a de vahaolana le androany foana ary vahaolana le androany io nefa manimba ny lerapitso ohatra fotsiny zao raha iresaka vary zao tsika de hoe ny mpitondra ny fanesy a de rehefa misy ny olana hoe miakatra mividim-bary de ny dikan'izay zany mety hoe misy pénurie na misy tsy fampina zany amin'ny resaka vary a de ndao anafatra izay vahaolana ndao anafatra zay nefany a ny tena manimba n'le hoavy ny ty fambolem-bary ty za zany tsy miteny hoe tsy hanafatra vary tsony fa mila jerevana zany rehefa manao politika fampandrosoana hoe inona ny impact an'io zavatra ataoko io androany rapitso raha afaka pitso afaka heritaona afaka 10 taona ina moa zavatra nataontsika teto raha ohatra zany ianao hoe raisiko zao ohatra hoe mpitrandraka volamena ianao sarobity ny volamena vidina lafo ny volamena ka raha mpitrandraka volamena ianao a de hanakarena ianao eny amin'ny volamena ina ny zavatra tena ilain'ny malagasy vary ny tena ilain'ny malagasy le tatsaha le mamboly vary ve manakarena tsy manakarena mihitsy ny tatsaha mpamboly vary satria nahoana raha ataontsika hoe mba manamanana vokatra zany izy mihoatra n'le auto consommé zany le hoaniny de raha mba mitaditady hiakatra ny vidim-bary de ao anao zany fanjakana andaotsika anafatra vary de lasa tsy motive tsony zany ny olona mboly vary io manko raha ny tena marina resaka fambolem-bary ny resantsika de le système amin'izao fotoana zao io tsy tena mahomby tsara io zany hoe le tatsaha kely zany mamboly vary fa ny tena système tena mety a de hoe intensification na industrialisation izany hoe misy olona manao investissement zany de ohatra hoe tena maky izy hoe ndao aka 100 hectares andao aka 50 hectares de mamboly de manière intensive mialatsiny amin'ny fitenenana fa zao nefa n'le izy misy atao hoe seuil de rentabilité zany io raha ohatra ka mbola le 1 tonne 2 tonne l'hectare tsy tena mbola rentable le fambolena vary fa raha ohatra zany ka avela amin'ny fanjakana hoe iaina le mpamboly vary ary avelan'ny fanjakana hoe hiakatra le vidin'ny vary any amin'ny tatsaha ny resako any amin'ny tatsaha satria raha ohatra zany ka manomboka mahatsapa zany tatsaha hoe tena intéressant ty mamboly vary ty ka tsy tatsaha fotsiny fa hoe misy investisseur mihitsy ny miditra amin'le atao hoe fambolem-bary de anomboka iova amin'izay le izy raha jerevantsika kely misy amin'le slide fahaefatra ao amin'ny slide fahaefatra ao ho jerevantsika kely misy hoe taux de croissance du PIB de eto amin'ity sary ty zao mahitsika hoe le maintimainty le service zany hoe resaka varotra resaka fitaterana sy ny karazany de reny zany miakatra foany reny ary ny tena mora azona vola
de ren'le service reny ny industrie koa tokony hoe hiakatra tsara ihany fa kely de kely ny industrie fa ny agriculture ny tena tsy miakatra mihitsy le agriculture le maitsomaitso zany eto jereo tsara zany a raha oharina amin'ny service zany ny fiakaran'ny arikarena fobito amitsika de tena kely ny agriculture nefa ny vahoaka tsy mitsamtombo satria nahoana satria zany a tsy de misy investissement loatra any amin'ny agriculture any de io mihitsy zany misy hoe mila tena investisseur izay ampitombo ny efficience mialatsiny fitena azy hoe memora kokoa manko ny sandan'ny ny coût de production zany rehefa betsaka ny vokarinao io rehefa kelikely be deabe ny vokarinao olo Cédric avireny kenge le sary eo raha mba mety de esoro kenge Cédric le sary ny lanto sy le numéro téléphone mba jerentsika nreto le zay mangasiraka le daty zany hoe ny roapolo sy ny roapolo sy roa arivo zany zao tsika zao de tena tsisy agriculture mihitsy ohatra ka miresaka maitso zany tsy manko croissance zany tsy niakatra ny mankekora io mihitsy ity mantsy zao lanto tena hoe chiffre ambony latabatra ty resantsika ty fa raha miresaka an'le réalité tsika de ahoana zany ny amahana zay zavatra zay satria io chiffre io mbola ela be vo hen'le tantsasy le vahoaka sy le anina le zavatra misy ao anatin'le izy ka ohatrany ahoana ny tonga de hoe azo tsapaitanana mivaingana le vahaolana hoe tsika ao anatin'le izy raha resaka fambolenana de tsotra na ampitomboana ny velaran-tany volena na ampitomboana ny rendement l'hectare zany de zay anisan'ny vahaolana ary zay le tena hoe mila investissement zany io resaka agriculture io ary efa niezaka ihany moa ny ministère teo aloha teo hoe andao tsika anao 100 000 hectares isa-taona tokony hoe zany isa-taona ny tiako teneny satria fitombon'ny olona manko tsy hoe indray mandeha mitombo ny olona de tsy mitombo tsony fa raha jerena zany hoe mitombo 4 million isa-taona ny malagasy de tokony tombo ohatran'izay koa mivelara-tany ambolena vary raha ohatra tsy vita ny mampitombo amin'ny velara-tany de tokony ampitomboana zany rendement fampiasana zezika zany ary eo tiako singanina kely fotsiny gasikara hoe indranay zany tsika ohatrany hoe mitady problème amina vahaolana foana ohatra hoe nitondra zany ministère teo hoe andao tsika ampiasa sulfate d'ammonium zezika zany zezika ampiasaina eran'izao tontolo zao zezika efa nampiasaina teto Madagasikara koa zany NPK zany nefa ny tsika mieritreritra hoe mety animba ny tontolo iainana sy ny karazany fa reny zany anisan'ny solution mety anova ny fambolena ankoatran'izay moa resaka irrigation zay mety hoe izay mihitsy nidiratsika ato amin'ny Andriamatofaly ao amin'izay hoe vahaolana sy efa natomboka ihany koa satria ianao raha teo de pisehatra ao anatin'izay hoe tontolo ny fambolena izay tsy adinontsika ihany koa ny resaka inclusivité zany zay hoentinareo ho an'ny firenena malagasy nefa natomboka reo ihany koa sy ny mbola mandeha zany androantsika miresaka eo zay inclusivité zay misy na Madagasikara zay no vahaolana zay moa hitanao ato amin'ny SFKF de menga foana eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra ary ao anatin'ny teninareo tena ho tonga andiany ray izy rehetra zay zany le tanjona ny zavatra tena tiana ho apetraka zany de araka le lazaina teo hoe raha mbola mandeha tsirairay tsika raha mbola misaratsara ka de ho ela vao tonga fa raha mandeha miaraka tsika dia maro be no vahaolana voava ary misy arany ao anatin'le mutualisation ana moyen mialatsiny am'le teny baiko miena be deabe ny masokarena ary ao anatin'izay zany no afahantsika mamokatra bebe kokoa ary tena hita mivaingana hita pirofo hita mivantana eny amin'ilay fahefa mividy zay fiatraka an'izay inona moa zany no tena tiana ambara am'izany mila ny système mihitsy zany no fomba fiasa misy système vaovao mihitsy zany no tokony apetraka zany hoe somary miala ao amin'ilay capitalisme pur zany fa miditra aty amin'ny karazana hoe libéralisme planifié mialatsiny ohatrany somary technique le izy fa androany zany hita hoe nandeha nandroso zao tontolo zao nanatry ny fotoana naharitra fa am'izao fotoana zao tena midona tamin'ny poto izy tamin'ny resaka fahasalamana satria rehefa tsy samy nanao an'izay saim-patany samy nitady ny maximum ana bénéfice de tsy nijery amin'ny fiatraikany any amin'ny tontolo iainana tsy nijery amin'ny fiatraikany any amin'ny fahasalamana zao tsika vao tonga saina rehefa tsy nijery an'izay
zavatra rehetrarehetra zay a nisy fiatraikany ngeza be koa tany amin'ny fiarahamonina lay fomba fiarina satria niteraka individualisme ngeza be ary lasa niova mihitsy ny fomba fiarahamonina zay tsy de nahitana fiarahamonina mirindra tsony zany a noho nylay système zay nisy zay rehetrarehetra zay zany no niazahana naravina dia zay no nametrahana an'le hoe système inclusif et durable zay zavatra nefany be de be ny paramètre mila maîtrisena ary io rehetrarehetra koa nefany de mifampiankina daholo de ny natao voalohany zany a de hoe andao jerena daholo ary inona no antony tena tsy mampandroso raha ohatra resaka fambolena moa zany jerentsika de inona daholo ny zavatra rehetrarehetra manodidina an'io ange vao miainga ianao de hoe manahoana aloha le tany le tany ve mamokatra le tany efa antitra zany raha ny tanitsika inona ny tokony atao zany raha efa vizaka le tany fa rehefa vitanao le tany a ahoana ny amoahana an'le entana tsy maintsy mijery an'le lalana zany ianao tokony apita nefa n'le fahalalana zany a am'lay olona zay ampitanao an'lay teknika vaovao ahoana ny fomba ampitanao an'le teknika vaovao afaka mandray an'le izy ve satria tsika nge to Madagasikara hitanao na Madagasikara ny akamaroany eny amin'ny tontolo ambanivohitra raha voalazainao zavatra de tonga de tsy mandray izy fa hoe zany ve raha vao mahita olona avy tendrenivohitra de misy tetika hafa ndray ao ambadika io misy tetika fanambakana ao ambadika io tsy mazava aminay zany fa ny anay fitinina petanay hatramin'izay izany rehetrarehetra zany na tonga anay nametraka an'lay hoe adidy na le hoe agence pour le développement inclusif et durable mijery hoe inona daholo ny zavatra tsy mety eo amin'le tontolon'ny famokarana manomboka any amin'ny resaka fiarahamonina zany zay moa tonga any ao anatin'ny adidy misy anthropologue misy sociologue aloha mandinika fa rehefa ny fiarahamonina ny tsy milamina rehefa ny tany amokarana ny tsy milamina rehefa ny tontolo iainana ny tsy milamina de aza manatena vokatra ho tsara eo ianao tsy ho compétitif mihitsy ianao rehefa eo ny tsy milamina nefa zay ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ary zay zany natonga anay hoe nanao an'izay zavatra zay inona moa zany nataonay tao anatin'la inclusivité miezaka zany zao any amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo ny fanotambatra ho anankiray union anankiray ny coopérative rehetra farany matanjaka ao anatin'le coopérative union atao hoe sahy so ananana harena iombonana dia ny zavatra hita hatramin'izay de hoe misy mpanelanelana zay vao tonga any amin'ny tsena foana lay vokatra de na niara ny asa zany reo acteur rehetrarehetra reo fa le coopérative no tonga de miatrika antsena direct na hatrany amin'ny exportation zany tonga de le coopérative no manao exportation fa izahay zany le manana an'le traikefa lasa prestataire ohatra amin'ny épice zany no resahana de tsy ny faly ordeatsy no exporter fa lay sa am'izay fotoana zany tsy mandalo intermédiaire tsy mandalo mpanelanelana rehefa andeha résoudre le problème manalalana dia efa misy ONG spécialiste analalana no ao anatin'ny adidy mamoka satria iny foana ny tena problème rehefa voa raha ohatra mamokatra aritsika ka tsy tafavoaka le vokatra rehefa misy ny problème manany amin'ny douane efa misy satria tsy hoanin'ireo mpamokatra ireo mihitsy nge ny andeha resaka any amin'ny douane resaka any amin'ny impôt resaka any amin'ny banque de zay zany reo rehetrarehetra reo zany ny prestation omen'ny adidy fa ny vola dia mivantana directa any amin'ny compte-ny mpamokatra ary ny fanarahana nefany dia tsy maintsy misy makany amin'ny resaka social-mbahoaka lay apahan'le bénéfice resaka RSE zany no resahana zany hoe tsy maintsy misy ny anaovana ny fahasalamana misy ny jerena ny fanabeazana ary misy ny jerevana resaka infrastructure tahaka ny lalana reo zany efa prédéfini efa misy plan d'action de reo no arahana ary ny tena vahaolana ngeza be hoentina de ondefagna le resaka mangarahary misy plan d'action zany efa prédéfini ary efa budgétisé de reo zany Airtel Money zany no ampiasaina tsy Airtel amin'ny partenaire anay officiel de fantatry ny olona daholo hoe ahoana mouvement-mbola le nifanarahana ave no tanteraka ao le fizarana an'le izy rehefa avy eo azo ngetrarehetra verifiena satria azo jerena ny anatin'ny web portal ny Airtel Money le izy hoe iza namena an'le vola nakaiza le vola le prestataire tariva ny tena namena anazy sa voahodina nakaiza le izy tsisy ninona miafina zany
am'izay na ny mpamatsy vola na ny mpiara-miombonantoka mba mazoto satria mangarara tanteraka lay fomba fandrarana ka zay indrindra no mazava-dehibe ny resantsika ny tontolo ny ataontsika hoe agriculture fa tsy maintsy mandeha tsika satria ny zavatra misy de zao izy io a dia lasa miteraka fitraikana ara-teokarena maro ao anatin'le zavatra misy ohatra tonga de raisitsika zany zao a ny resaka inflation eto Madagasikara eto petsaka zany ny ataontsika hoe tamintara efa niainan'ny Madagasikara fa androany miakatra izay tsy izy daholo izay mety filana amin'ny fiainana andavanandro io zao ny zavatra misy ahoana ny fahitanareo an'io a asa tonga de misy kany lanto zavatkely zavatra tiako resahana aloha voalohany indrindra de mifamatotra be mihitsy ny resaka inflation sy resaka sandam-bola fa fotsiny eo misy zavatra tsara zavaina amitsika mijery zany hoe raha tsaraina ve ny sandam-bola androany de ena ve ny vidin-javatra rapitso eny tokoa mety ena le izy roa eo ny eo fa tsy tena zay nefa ny zavatra mitranga fa ny tsy zay fotsiny zavatra hitranga fa io sandam-bola io zany sady indicateur io ny paramètre inona tena keo indicateur io ohatrany hoe raha ianao zao manana fiara zao ianao a dia raha ohatra ka asianao lasantsy plein zany ao anatin'ny réservoir anao de manondro plein ny eo amin'ny jauzonao fa raha ohatra ka vidany any amin'ny réservoir ka na vanao ara le tableau de bord iny de ahodinao hatrany amin'ny farany le jauge tsy mampitombo an'le lasantsy ao anaty réservoir mihitsy zany fa novanao fotsiny zany izy de ohatra mba mieritreritra ianao hoe ohatra bebe zany lasantsika zany ohatra mba manankareny tsika gasy zany fa ahoana moa le resaka tamin'ny farany iny hoe ho ataotsika 2000 ariary ohatra ny 1 euro na ovanao 1 euro ara ny 2000 ariary tsy mampanankarena atsika zany androany le izy mety hoe misy vidin-javatra sasany mety hoe midina fa aza voakely mécanisme hoe matsipa ny olo manko tonga de miteny euro ariary zany zao no resakan'ny olona anaty azavakely fotsiny mécanisme l'izy raha ohatra zany ka hoe mitombo be fa efa mividinao satria 1 euro 2000 ariary tombo be fa efa mividinao de lasa daholo tsika metseny eny amin'ny supermarché ina zatra mitranga rapitso tsisy entana tsony iny satria tsika malagasy tsy mamokatra de rehefa tsisy entana tsony iny de anintsika anafatra isy pression be zany amin'ny resaka importation satria manana fa efa mividy be tsika de lany ny devise ny fandehan'io le resaka devise io manko ny banque centrale zany de manana réserve amina devise izy de rehefa hitany hoe mitady latsaka be loatra izany sandam-bola atsika zany de mampiditra réserve devise eo amidy izy de iny mahatonga le devise io zany hoe miakatra na midina arakaraka ny réserve injecté ny banque centrale zany eo amidy ka amina fotoana anankiray tsy maintsy lany io réserve io rehefa miakatra be ny pouvoir d'achat-ny olona raha ohatra ka tsy mamokatra tsika izany hoe raha miteny zany tsika hoe inflation de amboarina ny sandam-bola de atao artificiel le izy tsy vahaolana le izy ary hitaro kely am'izay le izy hoe fa maninona ary tsika mbola mahatra foana hatramin'izao satria zao rehefa misy firenena anankiray ka manana sandam-bola ambany izy ohatrany hoe Chine zao ny ambany be ny sandam-bolany de firenena io ny zara tena tokony ataony de anararoatra n'izay opportunité zay hoe ambany ny sandam-bolany de manao exportation be izy satria zany rehefa ambany ny sandam-bolanao de mora koa ny entanao eny amin'ny tsena internationale zany etsika nefa tsy zay ny zara nataotsika sady ambany be ny sandam-bolatsika no bloqué tsika ny exportation fantatra hoe gasikara fa rapitso ianao ohatra hoe mpamokatra vanille ianao ka tianao exportation anao afaka ianao sa tsy afaka tsy afaka ianao satria misy système napetratsika malagasy ihany izay mahatonga atsika hoe ferana le exportation de lasa tsy maona moa zany tsy misitraka le fambaniny le sandam-bola zany tsika normalement zany rehefa ambany sandam-bola ohatrany ataon'ny sinoa manao exportation be mihitsy izy na produit de luxe io na produit tsotsotro io na produit tena ratsy io de exporteny daholo lasa me manan-karena be ny sinoa no ny fahaiza manararoatra n'izay sandam-bola ambany zay ary ny amerikana ary de niteny mihitsy hoe ambany loatra io sandam-bola nareo io compétitif loatra nareo fa ny eto amintsika zany ny tena anisan'le loharan'le fantrana sady ambany le sandam-bola no tsy avela anao exportation firitsika na ihany koa hoe ny politika mpanjakana de tsy mampirisika ny olona tena anao exportation massive raha miresaka kakao zao tsika za manko fa vane sambrano any zany mizahatra anao tena kely tany de nijery an'le kakao tany anisan'ny jerevako moa zany fa tsy hoe zay ny tena antondrianay tany
de rehefa nanao recherche kely tamin'ny internet de ny Côte d'Ivoire tompoko 2 millions de tonnes ny exportation ana cacao ny malagasy 13 000 tonnes latsaka kely fotsiny 13 000 zany hoe tena tsisy fandraisany mihitsy de tokony tanjon'ny malagasy any amin'ny le hoe sandam-bola ambany eo andoatsika ohatra hoe atao zay fomba rehetrarehetra exportena 100 000 tonnes na cacao ohatra azo ataony zany rehefa tena hoe vona zany tsika efa ny olana matahotra zany reto rehefa mamokatra 12 000 tonnes hoe iena ny vidin'ny cacao avy aty Madagasikara ohatrany koa problème amin'ny vanille ohatrany koa problème amin'ny letchi BDP zany nohatrany hoe te gardien le niche ny fitsona anazy amin'ny resaka marketing zany de ezahana atao kelikely eo foana le vokatra fa ny fiefarany zay zavatra zay tsy maintsy mipoaka ohatrany tamin'ny andron'ny deuxième république malatsindra virena kely izy nisy ny conditionneur stockeur de reo conditionneur stockeur reo zany omena vola mihitsy fanjakana mamy vola anazy hoe aza amidy ny vanille anareo fa tazomy eo ihany amin'izay ny korony vanille mba tamin'izany moa izy $80 mba hoe tazominy eo de nisy le fandarana nataonao tamin'ny alahady iny ny teny floté eo aloha hoe $180 nge zao ny amin'ny cour mondial nefa atsika zany miforcé tsotro zao hoe ataovy $250 io de tsy lafo le atsika zany hoe misy politika mpanjakana zany eo mila ovaina tanteraka mihitsy ny exportation tokony alalahana zany hoe exportation io de tsy maninona mety hoe samy gardien tsinany ihany hoe tsy maninona le exportateur efa manana nisy tazominy anazy fa tokony andeha hitady tsena vaovao tsika ka isy exportation massive na vanille, litchi, café, girofle rehetrarehetra zany tokony tena massive de any no anomboka anova amin'izay rehefa aorianao satria anakarena amin'izay zany tsika amin'ny resaka devise de anomboka mba miatanjaka tsikelikely amin'izay ny sandam-bola tsika de anam-bola koa ny olona satria manao exportation de zay le tena hoe tsy le andro ansilera pitso ny tena tokony ho zava-dehibe amin'izao fa le afaka 2 taona 3 taona 4 taona 5 taona zany zany fahasahina tokony anana ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny hevitry faly eo amin'izay le tontolo ny sandam-bola ny inflation rehetrarehetra io ny anampiko an'izay fanazavana teo zay aloha zany marina hoe tokony ampiakatra n'lay valeur le volume de l'exportation tsika satria zay no ahafahantsika mampiakatra ny maso monétaire zany mba ahafahantsika misy vola petsaka miditra eto amintsika zany amin'ny alalan'lay fanondrana misy vola vahiny mipetsaka miditra eto amintsika zay zavatra zay zany araky ny tenen'ny lanto teo hoe ny efa azo de tazomina atao zay anatsara anazy fa ny tsena mbola tsy ananana de atao zay azahoana azy tsika eto Madagasikara manko raha iresaka zao tsika ny biodiversité fadimy nge tsika manerana an'izao tontolo zao fa zay mahatsika fadimy zay hatramin'ny oviny tsika no fadimy satria raha mifampitehan'ny ala sy ny tontolo iainana eto amintsika dia noho ny fahantrahan'ny olona any ambanivohitra de miazakazaka zany mifampitehan'ny ala sy ny tontolo iainana io tsy ny fahantrahan'ny olona fotsiny fa noho ny fitaizana zay tsy nisy dia ny tavy sy ny doro-tanety ihany no entina mamboly dia mazava ho azy fa mipotika io tontolo iainana io rehefa potika nefa ny tontolo iainana mety tsisy ny orana de tsy compétitif mihitsy tsika satria melafo raha te mbolamboly ianao tsy maintsy anao irrigation de melafo le izy de ny vahaolana nentina atao anatin'izay zany dia zay le nylazako tany amin'ny voalohany hoe lay système mihitsy no mila apetraka zany hoe lay vahoaka rehetrarehetra mihitsy ny tanina zay na tonga n'lay izy hoe coopérativisation no natao zany hoe rehefa miditra ao anatin'le coopérative zany le olona mora manentana azy voalohany indrindra aloha lasa formel daholo le olona ho an'ny fanjakana lasa mandohetra daholo le olona satria ny coopérative dia miaraka mandohetra izy fa tsy hoe mandeha tsirairay izy rehefa mandohetra dia hita daholo ary ny statistika dia marina kokoa satria tsy sarotra be ny mahita ny statistika ny tsirairay fa ny statistika ny coopérative tonga de mivaingana de mora hita lay izy zay zany avantagen'le coopérativisation zay tena tokony vahaolana hoentina rehefa ataonay amin'izao fotoana zao ny anankiray ihany koa anatin'le coopérative zao mora ny mampianatra an'le olona rehefa anaty coopérative izy satria rehefa miaraka izy de mora ary izy afaka mbola mifampianatra ry zareo mantsy ndraindray rehefa miteny ny olona de mbola mandinika izy
fa raha leader d'opinion ao anatiny no miteny azy dia tonga de miaino avy hatrany izy. Ary zay no natonga anay am'izao fotoana zao ny leader d'opinion 3 no nofaninay tany a Brickaville ny Avenatsinana National zany hoe manomboka avy any Vatomandry ka hatrany Mananara de nofanina tao fa ny ato amin'izay moa misehatra CFKF ihany koa no anisan'ny système ray entinay mampandroso dia ny fiangonana angezabe tao zany ny FJKM nandefa olona anankidimy ny Anglikana nandefa olona 3 ny Katolika nandefa olona 2 ary ny Assemblée de Dieu nandefa olona anankiray de reo zany no miara-miasa am'le olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra satria ny fiangonana no tena présent foana eny ambanivohitra ary ny fiangonana ny institution stable indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia reo zany manara-maso sy mibaiko ary mitaiza zay vocation fiangonana koa nge de hitaiza dia zay zany no fomba anankiray nentina miaraka amin'ny coopérativisation zany de mifiara-miasa amin'ny fiangonana sy ny communauté ny collectivité décentralisée zany. Ny zavatra anankiray farany fotsiny malanantsika ilay économie matsy somary manana fahasahiranana kely zany tsika eo amin'io le hoe fiakarany vidim-piaina sy ny sahala am'izany nefa mifamatotra amin'ilay sandam-bola ozy ilanto tatsy raha ohatra zany tsika ka mametraka politika ny fitondram-panjakana miaraka misehatra tsy miankina miaraka mipesehatra rehetra tiako omenareo kely hoe inona ny tokony ataon'ny mpitondra inona ny tokony ataon'ny sécuritaire privé inona ny tokony ataon'ny mpandraraha tsotra inona ny tokony ataon'ireo le investisseur ohatra mba ampifameno zany na ho an'ny sandam-bolo zany na ho an'ilay inflation amin'ny akabeny satria reo dia cercle vicieux kely anankiray ihany ao anatin'le izy mety hoe manana an'izay solution zay ve tena manana an'izay solution zay rehefa tena eo ampampiarana azy mihitsy satria efa andoalika ange angambary zao na Madagasikara le izy moa zany araky ny zavatra hita sy tsapa hoe zavatra anankiray mba nampianarin'ny africaine zany tao tamin'ny namonjy fivoriana iraisam-pirenena anankiray de enao izy ninina raha tia hampandroso ianao de tsy maintsy miaraka amin'ny fanjakana fa raha ny ivelany ianao izy ny toetsaitsika africaine mbola hafa tsisy miaino zany ianao raha ny ivelany fa tokony ataonao zay tafiditra ao anatiny zany hoe tsy hoe raha tafiditra ao anatiny ianao arakevitra zany io resahana io fa tsy hoe miditra ao anatin'le antoko misy an'le fitondrany ianao fa hoe tokony miray hevitra am'zareo tsy tokony mampisy tension ny tena problème eto amintsika mantsy ny hevitra tsy mitovy nefa lasa tension any amin'ny resaka social siana le izy de lasa miteraka zavatra hafa moa zany ngamba tsy de hitirantsika lalina androany fa ny vahaolana zay efa hoentina zany am'izao fotoana zao zay irahana amin'ny fanjakana irahana amin'ireo mpiara-miombonantoka dia fantatra fa lafo ny vary miakatra amin'ny vidim-bary ary fantatritsika fa raha ny zavamisy dia sarotra ny mamoaka ny vary avy any amin'ny toerana sasany lafo be ny transport de zay mahatonga an'lay izy eo amin'ny tolotra eo amin'ny tsena zany tsy ampy dia am'izao rehefa natambatra efa nanao ihany no NN hatram'izay fa niasa rery izy efa be dia be nge ny hevitra hita hoe ny lafarinina dia azo atao tsara solon'ny vary ny lafarinina vita amin'ny sonambo ny lafarinina vita amin'ny katsaka ny lafarinina vita amin'ny mangahazo zao misy manao misao avy amin'ny lafarinina mangahazo ary tena tsara efa hitatsika reny ny lafarinina vita amin'ny mangahazo na vitana mofo karazany maro samihafa zay tsy mifanalavitra amin'ny lafarinina vita amin'ny blé fa ny zavatra efa nataon'jareo ihany koa dia manao velouté mampianatra manao potage mba manana fomba samihafa zany entina mihinana an'ilay izy ny zavatra hitanay de be dia be ny ezaka efa natao fa tsisy mesure d'accompagnement le izy de tsy mbola miparitaka fa androany zany ny vahaolana hitanay de hoe ahoana ny ampianana an'le pression amin'ilay gapon'le vary satria ohatra ny lasa hoe le vary tsy ho apitso de ahita solution tsika nefa ny olona efa tsy mihinan-kanina androany raha apitsotsika ny tsy maintsy mitady solution dia ny ezaka efa atao zany zao de hoe amin'ny talata ho avy zao dia misy hetsika angezabe atao any full point
amin'ny fampianarana an'ireo olona reo miaraka amin'ny hoe ahoana ny fanodinana ny sonambo ho lasa lafarinina, ny vomanga ho lasa lafarinina, ny akondro ho lasa lafarinina. Amin'izay fotoana izay tsy manana problème mana stockage aloha le olona rehefa lasa lafarinina le izy. Ary rehefa avy eo izy nge en surproduction nge reo vokatra reo ndraindray ihany arina fotsiny nge izy any amin'ny faritra sasany. De zay na tonga na hoe io tsy maintsy azakazana manomboka amin'ny herinandro hoe aiza daholo misy faritra mbola manary voankazo de any amin'ny faritra sinanana zany mazava ho azy ny tena be dia be manary an'ireo vokatra reo satria tsy tafavoaka noho ny lalana ratsy dia any zany no ezahana anodinana an'le izy any atoerana. Satria izy nge amainina de broyeur de resaka tamis de vita le lafarine tsy zavatra sarotra be tsy hoe industrie ihany fa industrialisation rurale zany no entina. Zay zany ny zavatra atao afahana manetsika mameno aingana an'le gapon'le tsy fanjari-tsakafo mba hiparitaka eny amin'ny tontolo eny zany lay lafarine ary ampianarina an'le olona ny mihinana azy. Ary zay ny tena rahana miasa amin'ny fiangonana satria vao fiangonana reo ny ampianatra ny reo olona rehetrarehetra reo hoe zao ny fihinanana an'reto zavatra reto dia amin'izay fotoana zay mba hinan-kanina daholo le malagasy de mba midina lay pression zany eo amin'le fary. Misy alampiana kely lanto anatin'ilay cercle. Mampikaroka moa dia somary miverina teorika kely foana hoe ozy ianao resaka hoe ahoana ny afahana miady amin'ity inflation ity. Ny zavatra voalohany indrindra aloha tena tsy tokony ataona mpitondra fanjakana dia mizaka ny tserany aina. Aza aveko ilay mizaka ny tserany aina satria rehefa ohatra zany ka ny fanjakana anankiray fahity dia lasa ny vahoaka ray manontolo mihitsy no misofra. Zay ny zavatra mitranga amin'izao toana izao. Ny mahatonga ny io lalana io tsy vitany azo atao hoe tsy manam-bola ny fanjakana. Tsy voalotsony ny prestataire teo aloha, ny mpanao lalina teo aloha efa hitantsika ny tabataba tamin'ny vaovao reny. Fa naninona raha ny fanjakana tafiditra tamin'izany kizy zany satria liaraka ilay teneniko teo hoe inona ny vahaolana androany foana zany nijerevana. Ohatra zany teo aloha teo hoe nanana olana betsika tamina nandritra ny Covid reny dia avy eo nisy taonan'izay hiakatra be amin'izay ny carburant, vidin'ny carburant. Dia ny fanaraka zany ny fanjakana tamin'ireo le pétrolier reo hoe aza ampiakarina le carburant ohatra mahazatra fanao netra amin'izay fa subventionné nareo. Teo aloha izy ohatry ny le mpitatitra no subventionné de ohatry ny anahirana be ngana Nigérian zany mpitatitra manarivony zany dia aloha tonga dia le pétrolier no ifanarahana. Fa iny anefa mivokatra izay mizaka ny tserany aina ny fanjakana. Ary azo lazaina hoe fahity ve satria tsisy nininona mandeha tsony zany zao amina resaka hoe rasa mangaika ny fanjakana any amin'ny faritra any. Raha ohatra manareo Tanarivo dia tsy hitanareo le izy fa rehefa mandeha any amin'ny faritra any tsy manam-bola ny fanjakana. Na dia hetsika kely fotsiny raha dia efa tsisy moyen raha vao tsy misy projet miara-miasa aminy dia tsisy moyen satria tsy manam-bola. Ary nahatonga an'izay dia safidy politika. Raha nao safidy politika zany fanjakana hoe ekena ary fa hiakatra io carburant io fa tsy maintsy miafitsika vahoaka fa aleo tsy ny fanjakana ny zakany tserany aina dia tsy fahita ohatr'izao le fanjakana dia mety mahavoamboatra ihany ny lalana mety mba nandeha ihany ny zavatra ohatran'izany koa ny jirama io jirama io ane raha tsy diso hoe tamin'ny raiky farany 300 milliards ariary isa-taona ny subvention aiza ho aiza nefitsika zao amin'izao fotoana zao. Amin'izao fotoana zao tsy voalotsony ny vola pétrolier fa efa manao réquisition tsy haiko loha rehefa voaloha kehitritra fa nisy taona zany nanao réquisition dia inona ny vahaolana. Ny vahaolana zany dia aleo manaja concept fitondrana fanjakana. Ohatra tokony libéralisena ny prix an'io carburant itsy nareo karapitso hiakatra be mety ho 10 000 ariary io eny tokoa marary aloha zany marary be zany fa ny tsiraray avy zany ny vahoaka tsiraray avy ny tokony hizakan'le izy fa tsy mifanjakana. Raha ny vahoaka tsiraray avy zany no mizakan'le izy dia mba répartit les charges dia mba mety afaka nandrosy any tsika. Ohatra hoe raha ohatra ka tokony andany sakavoaka ve maika andrasy fa zavaiko tsikelikely izy hoe io zany rehefa hoe zakaina dia androany aloha marary raha pitso marary fa afaka roa taona telo taona mety tsy arary be tsony. Taloha ane ny gasoil nge 600 ariary zao nge 5 000 ariary fa raha ohatra zany ka hoe za ohatra hoe mandany ohatra hoe 40 000 ariary ohatra gasoil mety hoe mafy be zany ny asanao dia zay dia satria niakatra fois 2 le vidin'le izy dia lasa ataoko izay ahatonga anazy ohatra hoe 20 000 ariary sisa no consommeko zany. Dia tokony ohatrohatr' zany ny fitantanana fanjakana izay mahatonga ny fanjakana tsy fahity fa ny ankehitriny io moa zany nolovaina tamin'ny 2e république
le resaka hoe fijery sosial foana nitondrana zavatra asiana tsakopopetsy bloquena priannerie bloquena priannerie fa tsy izay zany le vahaolana mahatra satria lasa fahity le fanjakana ary resaka vary a de io koa misy concept anankiray tena atao ke zava-dehibe zay tena mahatonga ny vary miakatra be de zao ny anjaran'ny fanjakana zany ao anatina libéralisme de manao foana izy hoe migarantiry izy zany hoe misy fifaninanana eo amina sehatra anankiray rehefa misy fifaninanana eo amina sehatra anankiray na resaka télécommunication io na resaka ventena carburant io na resaka collecte na vary io de tonga amina prix d'équilibre foana le izy misy ohatra zao tsika hoe raha resaka internet hoe misy fifaninanana ve tsika rehetra ny malala hoe tsy misy zany fifaninanana zany fa rehefa miteny le fournisseur anankiray hoe miakatra 50% facture anao de anao tsy afaka ho aisa satria tsisy fifaninanana ohatran'izay koa ny amin'ny resaka vary raha ohatra ka mbola tsy vita zao hoe lalana ambatondra zaka io de tam'le teo aloha teo de ny zavatra mitranga zany de vitsivitsy le collecteur rehefa vitsy le collecteur de tsy tena misy le fifaninanana de zay prix tianao atao am'le mpamboly vary ny ataony raha tokony io zany raha betsaka amin'ny collecteur ana vary de le paysan tokony teny hoe ny anahy tsy amitsiko raha tsy 2000 ariary mipady fa satria tsy manana safidy izy ny fanjakana zany tsy miassure an'izay le hoe tokony ho maro ny collecteur de lasa midina be ny vidin'ny vary zany any amin'ny paysan nefa ny avy eo reo le collecteur reo ihany rehefa tonga ty andreny vohatra indray de satria izy rery no mifeny tsenany vary iny anosy be ohatra de izy indray no miteny hoe 3000 ariary ny vary izany hoe tokony ho kasena tokony ho potehana zany a ny monopole rehetrarehetra fa io ny tena loha ranon'io inflation io ny loha ranony fantrano malagasy io na amina resaka exportation le fandresahako teo amina resaka télécommunication amina resaka vary amina resaka carburant tokony ho maro be zany ny mpifaninana de tonga amina situation d'équilibre de afaka miaina kokoa zany ohatra hoe théorique le izy fa rehefa jerevantsika lalintsika zany de zay zany ny anisan'ny tena olana misy andreo le karazana raha ohatra moa izy ka hoe vitsy zany vitsy de oligopsone ny fiantsonana azy raha ohatra ndray mpivarotra ny vitsy de oligopole ny fiantsonana azy de zay zany anisan'ny zara tokony hodinian'ny fanjakana hoe hosavy izy satria reo olona reo matanjaka be reo reo le olona efa nanao ampimambatra am'izay reo zany matanjaka be izy fa hosavy hoe fanjakana satria ho tombotsoan'ny vahoaka manko le izy rehefa misy zany fifaninanana de ny vahoaka foana ny mahazo tompony rehefa misy zany ampimamba de ny vahoaka foana ny perdant anaty le izy eny atra kely be sisa ny fotoanatsika nazazana zany mbola fifakadiny hoe sisa mbola misy secteur tsy maintsy resantsika kely ty aloha ny eo amin'ny social aloha ny tena kaiky indrindra aloha le resaka éducation aloha raha sitraka reo e satria io koa miteraka devitra be foana zany hatram'izay de afaka mameno kely any e mbola saika misy ameloko kely angamba le resaka teo le resaka économique zany hoe raha tena te ampandroso aloha zany tsika dia tsy maintsy mivarotra tsika satria eo amin'ny alalan'lay tombom-barotra no afahana ny ampahan'le tombom-barotra ny afahana entina mampandroso fa raha tsy manana vola tombom-barotra moa ianao aiza ntsony ny odinanao fa de fa namanyjanona sur place eo ianao zany hoe tokony ho mafy zany tsika ny am'la resaka varotra ahoana moa ny ampamafy atsika ny amin'ny resaka varotra tokony mamaly ny filan'ny tsena zany tsika na tsena anatiny io na tsena ivelany ato anatiny zany efa tsy mamaly ny filantsena anatiny tsika de ny importation no itobaka eny amin'ny tsena raha ohatra ka tsy compétitif fa miproduit atsika eto toerana ho antsena anatiny ho antsena ivelany rehefa tsy compétitif tsika ny ivelany de tsy afaka no exportation mihitsy tsika eo zany hoe tsy maintsy zay renforcement de capacité zay zany zay le zavatra tena andrasana androany ahoana ny atonga mpamokatra atsika reo ho tena compétitif ny vokatra ny compétitivité ana vokatra nefany tsy hoe rehefa voakarakara fotsiny ilay vokatra fa hoe ahoana ny atongavany iny vokatra iny eny amin'ny mpihinana ka mbola compétitif ianao tonga eny amin'ny mpihinana na resaka araka alitao io na resaka araka vidiny araka kalitao zany de mazava ho azy hoe na manana vokatra tsara ohatran'iny na renao miala eny an-tsaha fa rehefa tsy nentiny fomba fitateranao azy ka simba le izy tonga eny amin'ny mpihinana dia namany tsy manana ihany ianao zany zay nefa misy facteur be dehibe mbola tsy maintsy erahana midinika na manana vokatra tsara ohatran'iny na renao fa ny fretin'ny avion anao de 2 fois ny avy atsy à la réunion de tsy compétitif mihitsy zany ny vokatrao na mora raha le coût de production anao fa ny amin'ny frety anao lafo de tsy afaka anao an'le exportation zany ianao reo rehetrarehetra reo zany no natonga anay nametraka an'ilay hoe sustainable community hoe andao hiaraka ivondrona ny sehatra rehetrarehetra
ary ny sehatra anankiray zany hoe manao politika na filiera mihitsy no miaraka miatrika an'le tsena dia efa manomboka mijery zany zay zao efa misy ny tahaka ny DHL sy ny FedEx iara-iasa aminay amin'ny resaka fanaovana vente makany avelany zany détail makany avelany amin'izay fotoana zay zany tsy mandalo mpanelanelana antsony fa miala vety amin'ilay mpamokatra kely de tonga de any amin'ilay mpihinana da io le nilazaina teo hoe le différence iny no entina manao an'ilay développement zany lay valeur ajoutée ngeza be ao zany hoe mila mafy tsika any amin'ny varotra ny atonga atsika ho mafy any amin'ny varotra nefany dia tsy maintsy mila fampianarana ngeza be satria efa zatra an'le goragora loatra tsika tsisy discipline eny amin'ny fomba famokarana tsisy discipline eny amin'ny fitaterana raha ijery fotsiny tsika zao ny resaka goragora hoe teny tsotra fotsiny zao hoe raha ny resaka fitaterana zany ange na Madagasikara obligation de résultat fa raha misy transporteur anankiray ka maty ny camion any de anjarany ange tokony tonga any am'le mifanarahany izy am'le vidy mifanarahany fa avelany eny ny entanao de anjaranao no mitady camion hafa de tsy maintsy miakatra indray ny charge de tsy compétitif zany anao rehefa aveo zay no natonga an'le izy hoe andao hiaraka mihitsy manomboka any amin'ny resaka semence ka hatramin'ny fatongavany eo am-pihinana na eto atoerana na any avelany de zay zany le atao zay ny antom-pisin'ny adidy mandinika hoe iza daholo ny acteur concerné na organisme étatique io na organisme privé io na organisme de développement io zay zavatra zany nefa tafapetraka amin'izao fotoana zao ary misy fiarahana miasa kaiky amin'ny fanjakana ary zay moa zany ny anisan'ny andraikitra zay andreketana ao amin'ny ministère ny agriculture tena misy asa ary tena misy olona vitsivitsy tena miasa andro aman'alina ao amin'ny ministère ny agriculture mijery an'izay hevitra zay le hevitra nefa ny fahitana azy de hoe tokony misy hevitra ihany koa maromaro avy ety amin'ilay privé le aty avelany le tena misehatra tena miaina an'le problème de zay no natonga hoe alao fa andeha an'olotsaina ato amin'ity ministre manaiky ny an'olotsaina ato amin'ity ministère ty zany satria fantatra fa vocation agricole tsika raha tena tia andrositsika tsy maintsy aotsika zany aloha no mafy be voalohany eo ny tena tiana marana anazy na Madagasikara rehefa mafy tsika de tokony manao karazana roadshow zany mampafantatra araka nilazain'ny président Rajaonary Mampiananamaly hoe mila manao roadshow tsika mampafantatra amin'ny vokatritsika ka raha ohatra tsika efa mamaly ny tseny iraisam-pirenena lay fomba famokaratsika inona moa zany de zavatra valian'ny tseny iraisam-pirenena resahako eto ny zavatra atao zany ao anatin'io misy référentiel latsona hoe sustainable Madagasikara io no entina mamaly ny tseny iraisam-pirenena zay niainga tamin'le resaka oreba ny anomboana anazy hoe inona makarary ny olona rehetrarehetra mamaly ny zavatra makarary ny olona ianao zany de mividy ny etanao ny olona androany inge na Madagasikara makarary ny zao tontolo zao resaka fahasalamana efa matahotra ny faty daholo ny olona atao aorianan'ny Covid fa raha mipetraka tsara ny bonne pratique d'hygiène sy ny resaka fitotoana amin'ny fahasalamana amin'ny tsy fampiasana chimique ngambany tsy de nisy ny tapaka lalandra sy ny voan'ny cancer sy ny matin'ny Covid ohatran'ireny fa ny atao anatin'ity fomba sehatra fiarina ty zao de hoe ahoana raha zany no ataotsika andao ara de nanangana usine mihitsy zay manao intrant organique intrant biologique zany sady manao zezika biologique io no manao fanafody miady amin'ny bibikely sy ny aretina biologique ary provandy biologique mba hampianana an'ilay vidina lelay resaka cancer sy ny aretina maro samihafa zany fa zay zavatra zay sady nanome asa eto atoerana satria taloha nge tsika ny importer ny bailleur sy ny industrie tany andafy ny tena velona tamin'le NPK sy ny rehetrarehetra fa raha mamokatra local tsika dia sady miteraka asa no miteraka midina ny vidiny no lasa maro be zany lay misy an'le pouvoir d'achat io zavatra io zany malheureusement moa zany tsy teo tsony fa efa nisy dossier na 14 page 10 taona lasa na efa taona lasa no natolotra ny BIT tamin'izay fotoana zay mbola ny premier ministre amin'izao fotoana no lehibe amin'ny BIT
fa indroa izy no nandray ato am'izay ary resy lahatra fa hoe mety zany oza hoe ny agriculture no ahafahana manao promotion ny emploi eto Madagasikara fa tsy maintsy misy rafitra mipetraka mazava tsara eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary tsy maintsy accompagnena ny tontolo ambanivohitra fa lasa pays matanjaka be amin'ny exportation Madagasikara raha mipetraka ireo raha mipetraka zany zay mipetraka le bio mamaly an'ilay filanitsena zany amin'ny resaka fahasalamana mipetraka le coopérativisation mipetraka le équitable zavatra anisan'ny tadiavin'ny tsena zany satria io équitable io angeny afahana miady amin'ilay inflation rehefa misy le mutualisation na moyen de miena amin'ny coût de production de afaka miady amin'ilay inflation tsika fa raha samy mandeha samy mitady ohatran'izao foana dia ianao tsy maintsy mihinana de tsy maintsy mividy an'izay misy eo amin'ny tsena ianao zay zany ny avantage n'ilay système anankiray ary hitanao fa rehefa tsy nandeha lay fijerena tontolo iainana navelanao ny ady rery ny teny ambanivohitra de manao tavy sy doro-tanety izy de potika ny tontolo iainana fa ny aty amin'ny ville angeny mandeha lasa maka bidon jaune na ny 4x4 mitondra bidon jaune makany ampiasana satria tsisy rantsony any an-trano zany hoe efa lasa nihinana an'ilay ny aina an'ilay vokatry lay conséquence daholo zany lay olona ka rehefa mamaly an'izay fahasairana ny olona zay ny fomba famokaranao sy ny zavatra hoentinao eo amin'ny tsena de mazava ho azy fa hitodika any aminao le olona ka rehefa mamaly an'izay ianao de afaka manao road show amin'izay ianao de araka ilay nitenen'ny monsieur Lanto teo hoe raha anao road show ianao de ampahafantarana ny olona hoe zay manana ledsi anisan'ny proposition tiana moa zany amin'ny ministère ny commerce hoe raha manao ampitombony fanondrana ledsi tsika de andao aloha anao dégustation gratuite satria be de be ny firenena tsy mbola mihinana ledsi ary tsy fatany le izy de tsy hihinana an'io mihitsy izy fa raha manao dégustation gratuite ianao mba mety fatany fa raha manao dégustation anao tsy ledsi fotsiny mingesahanao fa raha mividy an'ireto vokatra reto vondrona mpamokatra reto ianao dia miparticiper amin'ny stabilité amin'ny cours mondial na grain sec sy ny céréales satria misy lay inclusivité de reo olona reo afaka mistabiliser satria afaka miproduire izy de afaka mistabiliser an'ilay cours mondial zany manana tompontsoa daholo zany rehetrarehetra ao anatin'ilay fomba famokaranao de zay no tokony entin'ny Madagasikara manao an'le road show mametraka an'io ary efa miaraka amin'ny ministère ny agriculture zany m'izao fotoana zao mijery amin'ny fomba ametrahana an'io zavatra io ary efa nisy ny fandehanana nakany tany a Nuremberg tamin'ny heritaona ary amin'ity taona ity zany efa mipetraka daholo ny eny amin'ny base de tokony tena ampahafantatra ny amarana ko azy na Madagasikara dia raha fivarotra ianao de tsy maintsy mafy be ianao miresaka certification tonga de manontany ilay hoe certifié inona ianao fa ny zavatra mety mbola ho toizan'ny lanto kely any rehefa avy eo le certification ange soratra hoe manasa tanana avy ianao Gasikara alohan'ny kitika an'le ledsi na kitika an'le vanille misy toilette ve nampiasa toilette de midina le auditeur avy any andafo mijery de mandritra an'ilay fotoam-pamokarana dia manao le olona fa rehefa lasa le fotoam-pamokarana de tsy manao le olona fa raha ohatra ange ianao ka tsy misy ny fanaovana maloto akalamanjany de mazava ho azy ange na Madagasikara fa tsy misy tsony zany choléra sy ny aretina maro samihafa vokatry le défécation en air libre de raha mamaly an'ireo rehetrarehetra reo zany ianao de mazava ho azy mamaly ny ODD aloha ianao zay tadiavin'ny firenena mikambana fa faharoa mamaly ny filan'le tsena satria mahazo antoka le tsena de eo amin'le certification ny tena zavatra vaovao no entin'ity système ity miaraka amin'ny Airtel sy ny USM zay orinasan'ny lanto dia misy le atao hoe vidéo reporting ao amin'le vidéo reporting io zany dia misy élément misy ina mity izy ty application ampidirinao anatin'io smartphone anao io de reo vao maka an'ilay vidéo ianao de tonga de direct any anaty serveur zany hoe tsy le zavatra soratra tsony nijeren'le clientèle finale sy jeren'ny grande distribution fa ilay zavatra ataonao zany de manao rapport ianao isan'andro
na mbola tsy mikomandy izy zany de efa hoe mahazo antoko izy hoe tena marina fa tena miaro ny tontolo iainany reto, tena marina fa tena mikajy ny fahadiovana reto, tena marina fa tena mijery ny olona madinika reto olona reto a, tena ekitabla ny zavatra ataony a, de mividy ho azy le olona. Zay zavatra zay zany zavatra efa apetraka amin'izao fotoana izao, ary zay tokony anaovana road show farak'izay aingana mba ahafahana mampiakatra an'le varotra. Ary nolazain'ny président Yermaly tokony anao road show tena marina zany. Ary zay zavatra proposena amin'ny ministère amin'ny commerce amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny anaovana an'izay farak'izay aingana mba ahafahantsika miakatra. Ary ny tena maranako azy farany satria tsika zao hitanao tsy maintsy miditra amin'ny fanatontolona, miditra amin'le zone de libre échange économique tsika. Raha miditra amin'le zone de libre échange ianao a, marina tsy maintsy miditra ao ianao satria manana tsena ngeza be ianao. Fa raha tsy mahay ange ianao de nainy olona koa miditra eto aminao satria samy tsisy doanina ntsony de nainy olona ndray zany bidibe tafiditra aminao rehefa tsy compétitif ianao a, de tena vizana tanteraka eto mpamokatra eto amintsika satria lasa mivokatry ny olona ny tanteraka eto. Zay zavatra rehetra zany mila fiomanana tena matipaika sady tena tsara rafitra. De zay natonga anay hoe tena tsy maintsy miditra amin'le coopérativisation sy l'inclusivité tsika mba ahafahantsika tena miaro ny tsenantsika eo amin'ny raisam-pirenena ary lasa opportunité ho antsika daholo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Eny atra efa dila ny fotoantsika na zanatr' zany le fanabeazana le éducation lanitra mba tiako resahana kely raha sitraka ao a ny bon ny raha miresaka moa zany tsika problématika tena io ngamba tena miara mahita. Androany aloha zavatra anankitelo lehibe ny tena misongadina lanto raha sitraka ao a. Voalohany aloha raha mijery ianao zany a tena ambany de ambany ny tany fidiran'ny zaza malagasy an-tsekoly. Ny faharoa ny kalitao, mety ho kalitao amin'ny fanabeazana io fa ny kalitao amin'ny foto-drafitrasa ihany koa entina hanabeazana zany le trano sekoly sy ny fitaovana maro samihafa ao anatin'le izy. Ary ny tena mampalahelo farany androany de ataontsika hoe ilay fomba ikarakarana le tontolon'ny fanabeazana ny amin'ny ambaratonga ambony zao de tena hita be resaka bourse problème, resaka tambikarama ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy maro samihafa. Ny aty amin'ny ambaratonga ambany moa de resaka mpampianatra frama karama zany rehetrarehetra zany zavatra misy eto. Tsy azotsika tsinitsiniavana nefa io satria io ihany koa ny baiko a nataontsika hoe tany fahalalany le malagasy amin'ny ankapobeny. Ary misy fiantraikany hatrany amin'ny fifidianana misy satria rehefa ambany ny fonan'ny malagasy ambany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Io ny tena olana goavana tsy maintsy resahantsika na de dila ary ny fotoana lanto manahoana ny fahitanareo anazy. Misy vahaolana ve mbola misy fanantenana ve? Voalohany aloha le fijerena le fanabeazana mila miova. Mamako mpampianatra ary tao anatin'ny fianakaviana zany zany mpampianatra zany ohatrany hoe mba olona manana zay maha izy azy. Ankehitriny ve raha ohatra ka hoe ny ray aman-dreninao gasikara ohatra teny anao ny ray aman-dreniko ankehitriny na hoe enao mihitsy ohatra hoe mpampianatra eny amin'ny EPP mbola asiany olona ajany ve enao? Za tsy mino an'izany intsony satria efa nampidinitsika loatra zany ny asiny atao hoe mpampianatra eny amin'ny EPP aloha ny resahako fa tsy afaka ho resahako daholo manko izy rehetra efa anatin'ny fotoana foy. Fa raha ohatra zany ka tiantsika hoe ho atsaraina ny fanabeazana de averina aloha ny asin'ny mpampianatra. Raha izaho manokana za tsy de tena d'accord loatra amin'io le hoe mpampianatra frama satria ny ao anatin'ny saiko engany ka ho diso a. Ny ao anatin'ny saiko zany mpampianatra frama zany le hoe nisy olona teny amin'ny fiarahamonina teny nanao zavatra hafa izy taloha de ohatrany tsy de nahomby loatra le zavatra hafa nataony de tieny misy toerana malalaka fampianarana de anao mpampianatra frama. Ohatrany hoe zavatra engany eo za ho diso fa zany ny perception zany amin'izao fotoana izao satria ambany de ambany de ambany ny kalitaon'ny fampianarana entin'ny mpampianatra framindreo. Ina zany ny azontsika atao? Ny azontsika atao zany de zavatra anankiroa ny azontsika atao. Ampiakarina aloha zany ny voan'ireo mpampianatra framindreo ary efa nanomboka nisy zany programma zay zany. Zay zany aloha satria moa zareo vonina momay aloha nizy mavonina fa naizana zany ny tena zavatra tena tokony atao amin'ny resaka fampianarana io mila ampiakarina be mihitsy ny karama mpampianatra. Antria nahoana? Raha ohatra ka ambany le karaman'le mpampianatra ka za mba manana amin'ny maha izy azy zany de za tsy andeha hampianatra mihitsy. Ary io valable amin'ny lafiny rehetrarehetra. Fa raha ohatra ka ampiakarina zany ny karaman'ny mpampianatra de manomboka oliana ny olona mahay kokoa. Anomboka oliana ny olona manana maha izy azy ary fitaizana ny atao, fanabeazana ny atao, fampianarana ny atao, zay zavatra ao anatin'le mpampianatra ihany angeny miampitany amin'le mpianatra. De gaga avetsika rehefa aveo raha ohatra ka tsy mahay français le ankizy, tsy mahay calcul le ankizy. Zay moa aty amin'ny ambaratonga ambony mampianatra tena
nahita mihitsy hoe hatranony fotoana zay nisiny sekolinay dia tsy nitsahatra nidina ny voan'ny mpianatra miditra ary io hatrany mifototra mihitsy zany ka anisan'ny vahaolana voalohany zany izao andao ataontsika zay ampiakarana ny karaha mampampianatra tsy haiko amin'ny fomba ahoana zay indray zany politika anankiray manokana mihitsy fa tena tokony ampiakarina be ny karaha mampampianatra rehetrarehetra mihitsy mba olona manana maizy azy no andeha ampianatra satria io resaka offre de demande foana ane rehefa ohatra zany ka manolotra ianao zany hoe asa tsara ho ana mpampianatra dia tena iatsara ny kalitao mpampianatra tsy resaka le fotodrafitrasa fa iny aloha zany makarary fo mihitsy rehefa mivoaka ny taninarivo ianao fa trano falafa kely zara raha misy tableau mipetraka amin'ny tany sy karazana sy karazana ilaina zany le effort fa fotsiny hitako hoe mety ho tsara kokoa raha ohatra hoe sady atao le EPP manara-penitra no atao ihany koa le EPP tsotra izay EPP manara-penitra ray mety mahavita 10 tsy haiko amin'le tsotra zany ohatran'le nasatra hatramin'izay fa ty misy projet anankiray zay tena mba ao anatin'ny foko zany amin'ny sehatra misy anay moa zany rehefa nisy taona dia ohatrany nahitany titolotsainy tia hoe maninona moa raha ampiasaintsika ny teknôlôjia ampiakarana ny lentan'ny fampianarana eto Madagasikara misy fomba roa zany izy io ny anankiray aloha zany dia fanatsarana ny fampiakarana niveau mpampianatra anankiray dia fampiakarana niveau mpianatra anankiray inona le izy le zahatra tsotra be le izy ohatran'ny tamin'ireny andro ny covid reny nisy fampianarana atao amin'ny TVM dia tena misy mpampianatra mihitsy ao dia tena misy ohatrany hoe mianatra any ampianarana zany fa mijery télé fa taloby an'iny efa tany amin'ny taona 17 tany efa nanipinipy resaka kely tamin'ny ministre tamin'izany hoe andaontsika na ho an'ity projet ty ny anaran'izy hoe éducation de qualité pour tous ahoana le izy tsotra be le izy amin'ny alalan'ny teknôlôjia zany ohatra hoe satellite dia afaka mandray fampianarana avy lavitra zany ny toerana rehetrarehetra eraha Madagasikara ohatra hoe misy EPP anankiray ny Bekily na any tsy haiko any Kiloka na ohatrany dia asiantsika télé ao asiantsika panneau solaire ao asiantsika batterie ao dia asiantsika récepteur satellite ao dia le mpampianatra tena mahay ohatra hoe aty andrenivohitra kosa aloha misy dia mandefa programme amin'ny alalan'ny satellite le satellite mbola hojerevantsika ihany ny faisabilité fa azo atao ihany koa amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny Airtel ohatra na nytoy izany dia inona zatra mitranga Gasikara raha ohatra ka hoe isan'andro ohatra misy programme adiny ray fotsiny fampianarana français à distance fampianarana calcul à distance ary mety misy koa adiny ray anankiray hafandray fampianarana le mpampianatra fotsiny à distance zany anomboka hiakatra tsikelikely zany le niveau na ny lavitra be any ary zany zareo dia afaka misitraka ny fahaizan'ny mpampianatra mety hoe aty akaiky aty satria tsorina aloha marina fa le mandefa mpampianatra ny lavitra any koa mbola problema no le hoe tsy fanomezan-danjan'ny mpampianatra izay dia ohatrohatray zany raha foezina le projet ary izy io raha hitarina dia be dia be ny azo atao afaka atao ihany koa amin'ny alalan'io mety hoe chaîne spéciale amin'ny satellite io ny afaka manao cours-na marketing koa tsika ho an'ny olona te hianatra niveau universitaire any lavitra any nefa nisy tsy afaka manao an'izany dia inona ny sakana inona ny mety eo ampelantanana ny eo ampelantanana aloha zany dia zao zay efa manana mpiara-miombonantoka amin'ny famokarana le fandarana le zavatra ao ale foa zany efa misy mpiara-miombonantoka izay koa spécialiste raha teo amin'ny resaka famokarana amin'ny resaka sary sy feo fa ny zavatra anankiray fotsiny zany no zavatra anankiroa moa zany ny anankiray zany dia hoe ny fafana mandefa n'le izy amin'ny satellite izay azo atao tsara mihitsy ary ny faharoa dia hoe mila mpiara-miombonantoka zany hamme télévision panneau solaire batterie récepteur canal sat isaky ny EPP ary eo miditra ma CFKF dia re moko raha ohatra hoe EPP anankiray ohatra trano falafa ahoana moa fomba metrahanao an'izany fitaovana azo atao hoe lafo ihany na tsy dia tena hoe lafo be erany amina toerana ohatr'izany dia ny fiangonana zany afaka ampiasaina fa maninona tokoa moa raha ny fiangonana no asiantsika an'izay fitaovana zay dia ao am-piangonana zany le olona amina fotoana zay tsy fiangonana latsinainy talatalabylaka misy zomana tsy fiangonana tonga ao zany ny vahoaka tonga ao zany ny mpianatra mianatra amin'ny alalan'le télévision dia zay zany manana an'izay projet zay hitetavana mpiara-miombonantoka moa zany ary efa manomboka betsaka zany lina amin'le izy fa za mihiny fa anisany anova zavatra zany zay projet zay ary atsitikely farany le resaka andresanao teo hoe ahoana ny any amin'ny université ahoana ny amin'izao ny any amin'ny université bloqué ny recrutement misy mpampianatra anay zao mpampianatra ny université manao maintien foana satria nahoana satria tsy misy mpampianatra vaovao ampidirina
mbola problème na mpampianatra koa zany any amin'ny université indrindra moa fa amin'io système LMT io zay tsy de tena hoe tian'ny olona maro satria amin'io zany miena nisan'ny mpianatra ampianarina mpampianatra anankiray donc mila mpampianatra be deaibe nefa netsy andany ny fanjakana tsy manao recrutement zany koa zany anisan'ny olana mbola atrehana koa eny akatsony akoatrany hoe le bourse tsy haitsony koa hoe inona ny tena problème an'le bourse nefa ao anatin'ny loi des finances fa maninona le izy nitara foana fa izy io hoe tsy afaka raha ohatra zany le izy tokony hoe ivoaka janvier de maninona raha juin teo aloha de efa karakaraina re raha ohatra ka hoe tena resahana fitantanana tsotra zany fa tsy haiko hoe aiza zany ny olan'ny mpitondra amin'io tsy fahaiza mitantana tsotra sa te hiady am'mpianatra hoe zavatra tena dalany zany energy amarina ny fandarantsika le izy mbrala araka ny toromarika ny technicien zanatrana izy nefa omeko fitenenana farany ihany nareo satria mety nisy zavatra tena hoe nomaninareo kanefa tsy nanontany koa tao anatin'ny fandarana de fotoana zao na ihany koa mety ho afatra ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika mety ihany koa fanitanana maro samihafa raha sitrakareo dia omeko fitenenana no ray aman-drentsika raha samy manana faly izay averiky ihany koa amma ataontsika hoe tena pisehatra an'izay tontolo ny développement inclusif sy ny eny tontolo ambany vohitra izay zany io le durable ihany koa ny resantsika teo eo ihany koa amma fondateur anao amin'ny adidy anisany efa nitondra ihany koa ny projet oreba ary adintsika resaka anazy teo faly fa ianao ihany koa efa niprésente antony projet maro samihafa tony anisan'izany ny tany amin'ny sommet ny vondrona africaine ny taona folo sy roa arivo tany Ouganda tanatin'ny tetezamita moa tsika tamin'izany fotoana izany de voasaza Madagasikara tsy afaka nandeha ny sodina-panjakana zay ny ilazako hoe manana an'izay ataontsika hoe potentiel maro zay anao ka raha mba misy afatra na mety zavatra nomananao ka tsy nantaniko tompoko dia fotoana zao amaranantsika anazy ary toko ny fampandrosoana moa dia miankina amina fomba fijery ary rehefa ny fanoratra nanomboka teo amin'ny 2008 teo ny fanoratra tamin'zareo tao amin'ny Nations Unies tany am-potony dia risy lahatra zareo tamin'ny faraparantaona 2009 hoe zany fomba fijery zany ny fomba fijery ilaina ho amin'le fampandrosoana maharitra dia nafarany zareo nanatrika ny sommet-ny Union africaine tamin'ny 2010 tany Ouganda tamin'io fotoana io moa zany raha tsaroantsika tsara dia gaga zareo nisy sasany tena hoe olona io tsy mahazo miditra ato fa nigasy igny tsy mahazo miditra amin'ity de hoe any ty ny invitation any Nations Unies nanasa azy fa tsy ny Union africaine fa mahazo miditra izy en tant que invité ny Nations Unies inona moa ny resaka nazavaina tamin'izany dia ty resaka inclusivité ty foana nefa niresahana tamin'izany ny afatra tiako apetraka zany ary zay ny anisan'ny voizina ao anatin'ny SFKF ihany koa ny afatra tena tiana apetraka zany de hoe andao re hiaraka tsika rehetrarehetra fa ty fisaratsarahana eto Madagasikara ty zany ty tension zay volena sy atao ty sy inina atao ty zany no mampitarazoka an'le fampandrosoana ny afatra mba tio atao zany de hoe aoka ny mpitondra mba hiaino ny rehetrarehetra ary andinika hiary amidinika amin'ny rehetrarehetra fa aoka ihany ko ny vahoaka sy ny olona zay hoentina mba anaja aloha voalohany indrindra satria raha fa tsy manaja mpitondra anao ange anao de ny baiboly aka de efa miteny hoe tsy ho voata mihitsy ianao zay aloha voalohany indrindra rehefa tsy manaja ngay aman-drenanao ianao de tsy ho voata mahitsy ary ny faharoa raha tena fankahalana be fahatany foana no aseho atsika dia mazava ho azy fa tsisy afa-tsy fifanenjena sy fifanaratsina de tsy afaka hiara hiasa dia tsy mipetraka le mutualisation na moyen le angesana teo na Madagasikara dia mazava ho azy fa ho sarotrarotra kokoa le fampandrosoana ka ny afatra mba tiana apetraka zany de hoe andao re anova fomba fijeritsika malagasy andao mba hiaraka irahina efa tena maro be loatra ny tsy mihinan-kanina tsy eto amintsika rery fa iran'izao tontolo zao ka iandry ny ohatra ny tany Ethiopia tamin'ny fotoan'andro mivetsika vao nomboka ho tonga saina sanatria fa andao diny zao mbola misy ny azo atao ary zay ny antony anaovanay miaraka amin'ny ministère-ny agriculture sy ny ONN miaraka amin'ny ONUDI hoe andao hiazakazaka amin'ilay famokarana lafarine ary izay manokana ao amin'ny adidy de miezaka mamokatra amin'ilay le BSF moa na fazazy anaparitaka an'le BSF le lalitra zay sady lasa sakafom-biby no lasa mamoaka protéine no sady mamoaka zezika
manaparitaka an'ireo zany mba hampamafy an'le agriculture atsika mba hahafahantsika manondrana ka ny zavatra tiana eo apetraka farany zany tiana afatra tiako apetraka farany de hoe zay vonona izara-mamaim-poana fa mba andao hifanantona ary andao hiditra iaraka ao anatin'ilay hoe sustainable community io zany tsy mifidy na iza fa hoe rehefa samy manana hevitra sy fomitepo amin'ny firenena de andao iaraka ampitohy fomba fijery zay zany ny afatra mankasitraka indrindra Andriamatoa faly raha samy manana mitsika fitenena ihany koa Andriamatoa Lanto Erika rahandria anary malala ya mankasitraka gasikara nafinatra fandarana androany tena afaka namelabelatra zavatra maro tsika na de voafetraina raha fotoana fa tika verenana kely any le zavatra andresaka teo hoe misy fanantenana nge ho an'ity Madagasikara ty fa ny approche na hoe ny fomba fitantanana raha-panjakana eto amintsika dia be loatra ny atao hoe populisme mitady foana isan'andro hoe ahoana ny afaly an'ity vahoaka ity satria indrindrindrindra moa amin'izao fotoana izao hoe ho avy ny fifidianana amin'ity taona ity ho avy ny fifidianana amin'ny herintaona dia ny eto amintsika zany dia miezaka foana iseho hoe mikarakara vahoaka manao sosialim-bahoaka mikarakara ny andavanandro zay tsisy maharatsy an'izany fa raha ohatra le izy ka hanimba ny rapitso dia tsy mety dia zay no mahatonga na miteny hoe aleo teny tena afatra tena tiako napita anankiray zany hoe mila potehintsika daholo ny zavatra rehetrarehetra niteraka ampimamba eto amin'ity firenena ity na amin'ny resaka exportation io na amin'ny resaka télécommunication io na amin'ny resaka collectana vary io na fivarotana vary eto Antananarivo ninina zany zay misy hita hoe misy olombitsy ao anatiny ao zay tena manao super bénéfice manararoatra kanefa ny vahoaka tsy mijaly dia mila potehiny fanjakana zany exemple anankiray fotsiny mba hahafahantsika mahatakatra an'izy satria sarotrarotra be mieritreritra an'izy hoe misy ny atao hoe Microsoft zay namorona ny système d'exploitation atao hoe Windows dia tao anatin'io Windows io ny zavatra anankiroa zay tsy tiany ny fanjakana amerikana sy ny fanjakana européenne ny anankiray navigateur zany hoe le fanaovantsika internet dia ny anankiray lecteur media player dia ozy izy ny fanjakana amerikana hoe mila esorinareo ao anatin'io Microsoft Windows io lecteur io sy io navigateur io satria lasa tsy afaka mivelatra tsony ny olona zay mpamorona lecteur sy ny olona mpamorona navigateur fa nareo lasa manana hégémonie ohatrohatr'izay zany le atao hoe tena fisainana libéraliste fisainana azo atao ihany koa hoe capitaliste izany hoe avela piasa vola daholo ny olona rehetrarehetra fa ny zavatra mitranga eto Madagasikara zany dia mifanohatra amin'izay zany hoe misy olona vitsivitsy mamaritra territoire ny teny hoe ty anay ty kakao ty anay ty letchi ty anay ty vary ty anay ty dia reo olona reo tena mimanankarena fa ny vahoaka mimahantra trany ka raha ohatra zany ka hoe misy ny afatra zany dia hoia hoe ny amin'izay fanjakana ankehitriny ny amin'ny ho avy dia reo zavatra reo diniana manokana fa anova be an'ity firenena ity raha potehintsika ireo ampimamba zay nisy hatramin'izay dia manentana antsika tsiraray avy ihany koa moa zany indrindra isika kristiana ty tsy adinina mihitsy hoe aza tenenina hoe asan'ny nofy asan'ny zao tontolo zao hoe sy ny karazany zany politika zany dia ny kristianina ny tena tokony anao an'izany satria mendrika ho an'ny olona ty fahamarinana zany hoe fitantanana firenena zany matoa zany zay mandany andro mandany vola hoe manao fanentanana era Madagasikara hoe tokony handray andraikitra isika dia tena izay mihitsy ny lalana mety atavavoaka n'ity firenena ity ny olona nge rehefa mbola tsy tena mahalala ny fanjakan'Andriamanitra dia mbola voageja ny fitiavam-bola voageja ny fitiavan-tena voageja ny fitiavana voninahitra sy ny filany sy karazana fa ianao zany zay efa manomboka manana fahafahana dia ianao mihitsy no mety ho andrasan'Andriamanitra hitsangana mety ho alan'ny olona ianao noho ny zavatra ataonao fa rehefa mitsangana ianao tsy maintsy misy fiantraikany tsara foana eto amin'ity firenena ity rehefa mandray andraikitra isika sohatra toko mankasitraka indrindra nareo milalana nakina sainy fandarana tamin'ity ala ity ny tasy amin'ny sisy moaraka nambarantsika teo Andriamatoa Lanto Erika randrianary malala ary ny tatoka ikisika kosa Andriamatoa raha samy manana faly mankasitraka indrindra topoka sorana manokana antsika rehetra tany atokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany ny fandarana mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray topo klasy topavy veloma topoka
besoin de kafoana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Liberator. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Liberator, une liberté de saveur.